Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny sainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandefandefy sy mba anisik ampunyang palay aminira sy ny exodosy toko fahatelo telopolo manana finoana fa ito amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ito amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao androandro. Halleluja. Araky ny efa napanatenaiko tany amin'ny télé sy radio, zavatra ra ihany ny azoko ampanatenaina anao dia Andriamanitra velona manatrika an'ity fotoana eto ity. Exodosy toko faharoa amby telopolo. Hoy izy, andininy fahaefatra amby telopolo. Mandehana ankehitriny ka ento ny olona ho any amin'izay efa nolazaiko taminao. Indro ny anjeloko no hitarika anao eo aloha, ary amin'izay andro amaliko dia maly azonao ny fahotany aho. Averiko, mandehana ankehitriny ka ento ny olona ho any amin'izay efa nolazaiko taminao. Indro ny anjeloko no hitarika anao. Indro ny inona hony? Hitarika anao eo aloha, ary amin'ny andro amaliko dia maly azy aho no ny fahotany aho. Exodosy toko fahatelo amby telopolo, andininy faharoa amby folo. Ary hoy Mosesy tamin'i Jehova, indro fa ianao nilaza tamiko hoe ento miakatra ity fireneny ity, ary ianao tsy mbola nampafantatra ahy izay irahanao hiaraka amiko. Kanefa ianao efa nilaza hoe mahalala anao tokoa aho, ary efa nahita avy teo masonao tokoa, eo imasoko koa ianao. Koa ankehitriny, raha nahita avy eo masonao aho, dia ampafantaro ny lalanao ahalalako anao, mba ahitako fity eo masonao, ary hevery fa olonao ity fireneny ity. Dia hoy izy, nitavako no andeha dia hanome anao fitsaharana. Halleluja. Fa hoy Mosesy taminy, raha tsy andeha nitavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala aty. Fa inona nefa no ahafantarana fa nahita avy teo masonao zaho sy ny olonao, moa tsy amin'ny andehananao miaraka aminay va? Dia ho voavaka amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany izay, dia izaho sy ny olonao. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, izao zavatra nolazainao zao dia ho ataoko koa, fa nahita avy teo masonao, teo imasoko ianao, ary mahalala anao tokoa aho. Amen. Averiko ny andininy fahaenina amby folo. Fa inona nefa no ahafantarana fa nahita avy eo masonao zaho sy ny olonao, moa tsy ny andehananao miaraka aminay va? Dia ho voavaka amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany izahay, dia izaho sy ny olonao. Halleluja. Rehefa hifarana ity fotoana ity rehefa avy eo, dia anao vavaka lehibe isika. Ivavaka ho anao aho, an'olo tena lalina ho an'Andriamanitra isika. Satria ny zavatra nampahafantaran'Andriamanitra amin'ity volana Jolay ity, iray manontolo ho an'ny olona rehetra izay anatrika an'ity fotoana eto ity, mandritry ny volana Juillet iray manontolo, ny zavatra nampahafantaran'Andriamanitra dia izao: ahita zavatra zay tsy mbola hitanao hatramin'izay na olombelona anao ianao, atsapa zavatra zay tsy mbola tsapanao hatramin'izay mbola na olombelona anao ianao. Ianonao zao zavatra ambarako zao.
maro ny fahagagana efa nataon'Andriamanitra teto, maro ny fanasitranana efa nataon'Andriamanitra teto, reny rehanao fijoroana vavolombelona be da beto reny. Maro ny fahasoavana efa noraisin'ny olona teto, maro ny fitahina zay efa niditra tany anaty poketranao atramizay ny vavahanao teto, ary matoa ianao mbola mipetraka amin'ny sezanao io dia nahatsapa fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Fa ao anatin'ity volana juillet ity manomboka amin'ity volana jolay ity mandra-pahafatinao dia hita zavatra tsy mbola hitanao anao, atsapa zavatra zay tsy mbola tsapanao ianao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika. Hoy aho hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika. Amen, amen. Tsy mora, tena tsy mora zany hoe lalana ny zora Mosesy. Mosesy indray andro nandositra niala tao Egypte. I Mosesy dia natsanga ny mpanjaka Egyptianina ho zanany. Naninona hoe Mosesy azavady? Natsanga ny mpanjaka ny Egypta ho zafikeliny i Mosesy. Fa indray andro novonoany Mosesy miaramila anankiray Egyptianina. Tezitra Mosesy tamin'ny zavatra nataony miaramila io tamin'ny nanandevozany zanak'Israely, dia nivonoany Mosesy io miaramila Egyptianina io. Raha voarehan'ny mpanjaka zay dia saika ho vonoany re Mosesy. Lasy Mosesy nandositra, lasy Mosesy niala tao, niaraka tamin'ny faharesena Mosesy, niala tao Egypte, niaraka tamin'ny fahafahambaraka, niala tao Egypte, niaraka tamin'ny tahotra, niala tao Egypte, niaraka tamin'ny orooro, niaraka tamin'ny faharesena, nandositra ny tany Egypte. Fa indray andro Andriamanitra nyseho tamin'ny miverena any Egypte. Mampahery anao aho, ny faharesenao androany, ny fahafahambarakana androany, ny alahelinao androany, iverina mikery anao raha lasera-bafy malao, iverina mikery anao. Ny faharesenao, ny fandosiranao, ny inona hoe azafady? Mety nisy fotoana ianao niala tao Akady fotsy, niala tao Mandilazy, niala teny Tanjombato, niala tao amin'ny tanàna nisy anao, niala tany an-tany razanao, niaraka tamin'ny fahafahambaraka. Satria nahoana? Boka nitrosan'olona, tsy nahalofatra, tapitra namidy ny fananana, noroaha ny vadinao, noroaha ny rafozanao, noroaha ny fianakaviana. Niala tao amin'ny tanàna nisy anao ianao, niaraka tamin'ny hena mas'olona sy ny fahafahambaraka. Ndray andro izay tsy hoela, iverina amin'ny tanàna misy anao io ianao, iaraka amin'ny voninahitra sy ny hery. Ataovy aleloia mafy zany. Anangana anao ndray Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy aho hoe anangana anao ndray Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy fotoana enonao tsara tamin'ny décembre 2002, firy hoe azafady, décembre 2002, nisy fotoana nakany Tamatavy za sy ny vady aman-janako, niala teto Antananarivo, miaraka amin'ny fahantrana, niaraka amin'ny fahafahambaraka, niaraka amin'ny tsy fahombiazana, ny rahan'i Jesosy eo an-dana makany Tamatavy, niaraka tamin'ny tsy fananam-bola, tsisy ninninna. Fandriana anankiray nentinay tany, fandriana éponge, fandriana éponge ohatry zay ny ateviny, iny ny aforipotra dia sakosy anankiroa, niala teto Antananarivo. Fa zao ihany ny fantatro, Jesosy io raha miaraka amiko ianao, iverina eto Antananarivo indray andro any, iaraka amin'ny voninahitra, iaraka amin'ny fandratsena, iaraka amin'ny fahombiazana, iaraka amin'ny fitahiana Andriamanitra, amin'ny anarany
an Jesosy hitoerana ny elanao, nahitan'ny olona fafambarakanao, nahitan'ny olona fampitehanao, nahitan'ny olona ny faravanao, hitoerana nandrosiranao io mbola iverenanao io ndray andro any. Fa amin'izay fotoana izay tsy ilay olona ilay nandositra intsony miaraka amin'ny fafambarakany hitany, fa ilay olona miverina miaraka amin'ny hery, miaraka amin'ny voninahitra, miaraka amin'ny fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ho tanteraka aminao ane zany rehetrarehetra izany. Amen. Ianao izao mety ny sarabady ianao tonga eto, nariny ny vadinao, tsisy te halalanao tsony ny olona rehetra, ianao rery sisa mampahery anao aho, tsy irery ianao manomboka androany, tsy irery ianao manomboka androany, hiaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao manomboka androany. Ho iaho hoe hiaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao manomboka androany. Ho iaho hoe hiaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Amen. Amen. Ilay Mosesy nandositra niala ao Egypte, ndray andro Andriamanitra niseho taminy ao amin'ny Exodosy 2 niseho taminy 3 niseho taminy Andriamanitra ry Mosesy miverena any Egypte. Omeko hery ianao ry Mosesy, irahako ianao 300 taona, 300 taona no nanandevozan'ny Egyptianina ny zanak'Israely. Ianao ry Mosesy no irahako hamoaka ny zanak'Israely ivoaka any amin'ny tany Egypte. Halleluja. Anontany ianao aho, mora sa tsy mora zany mission zany? Mora sa tsy mora zany? Mora sa sarotro zany? Halleluja. Sarotro zany. Mosesy no natsangan'Andriamanitra. Ianao no izy tsy manana basy, tsy manana sabatra, tsy manana kalaknikov, tsy manana tanky, tsy manana ninninina, andeha hamoaka ny zanak'Israely ao amin'ny tany Egypte. Tsy possible zany raha maha-olombelona, tsy possible zany. Misy zavatra mpahafantariko anao androany, fa io zavatra impossible rehetrarehetra io, io zavatra impossible rehetrarehetra io ho tonga possible manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy amen zany. Zavatra anankiray ihany no nangatahany Mosesy, zavatra iray ihany no nangatahany Mosesy. Hoy ny voalazan'ny Baiboly. Andiny fa eto amin'ity Exodosy 3:13, andiny 17 manao. Koa ankehitriny raha mahita avy ty eo masonao aho, dia ampafantaro ny lalanao aho, alalako anao mba hitako avy ty eo masonao, ary very fa olonao ty fireneny ty. Dia hoy Jehova taminy, nitavako no handeha dia hanome fitsaharanao. Halleluja. Nitavako no handeha dia hanome fitsaharanao. Ahoana hoy izy? Nitavako ozy izy no haninona hoe? No handeha. Ahoana hoy Jehova hoe? Nitavako no handeha. Ny dikan'izay dia zao, hiaraka amiko ianao ry Mosesy. Ny fanatrehako no hiaraka amin'ny fiangonana, ny fanatrehako no hiaraka amin'ny zanak'Israely. Rehefa eo ny fanatrehako dia hanome fitsaharana anao aho, hanome fitsaharana anao aho. Raha lasaina bavy malala, ny zavatra tsy maintsy lainao alohan'ny faran'ny taona 2019, enim-bolana sisa dia hifarany ty taona ty. Ho fiainam-pahagagana tsy akijanona fiainanao raha lasaina bavy. Ataovy alleluia mafy zany. Atsangana zay tsy mbola natsanganao hatramin'izay ianao.
enoy tsy haiko 30 taona fanambadiana ianao na 70 taona fanambadiana na 50 taona na 10 taona zay tsy vitanao hatramin'ny anambadianao ao tao anatin'ity enim-bolana farany ity ho atsanganaandriamanitra eo amin'ny fiainanao zany amen tsotra be fantaniana mipetraka aminao manao hoe amin'ny fomba ahoana ary paster amin'ny fomba ahoana amin'ny fomba ahoana tsotra ihany hiaraka aminao andriamanitra hiaraka aminao ny fanatrehan'andriamanitra hiaraka aminao ny tavan'andriamanitra halleloia hiaraka aminao aho Jehova ny tavako no hiaraka aminao ny tavako no hiaraka aminao ny tavako no hiaraka aminao Jehova ny fanatrehako no hiaraka aminao za de milaza aminao tsisy nizaniza afaka haresy anao raha miaraka aminao ny fanatrehan'andriamanitra tsisy nizaniza afaka hiady aminao raha miaraka aminao ny fanatrehan'andriamanitra ilaina ny fanatrehan'andriamanitra amen amen ary ho tsapanao eto zany manomboka androany tsy eto ihany ianao ny atsapa amin'ny fanatrehan'andriamanitra any atokantranonao ianao atsapa amin'ny fanatrehan'andriamanitra eny an-dalana ianao atsapa amin'ny fanatrehan'andriamanitra naiza misy ianao atsapa amin'ny fanatrehan'andriamanitra ianao amen ienonareo zao nalefa tao andavaky ny liona Daniel fa tsy nakasika azy ny liona ainao ve ny antony maninona ny liona ny tsy nakasika ny Daniel fantatra ve ny antony zao ny voalaza ny Baiboly andena vakitsika Daniel toko fahenina eo amin'ny andeny fa andeny faraky amin'ny 20 ary noho ny teo milavaka izy de niantso any Daniel tamin'ny feo malahelo ny mpanjaka eny ny tenin'ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniel hoe ry Daniel mpanompon'andriamanitra velolo mo ny andriamanitra ao zay topoinao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny liona va namaly ny mpanjaka Daniel hoe ry mpanjako ho velona mandrakizay anenao ny andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavany liona tsy andratra halleluia satria fahamarinana no hitany teo amiko ary teo anatrihanao koa ry mpanjaka ho tsy nanao ratsy ataovy halleluia mafy zany andiny ny 720 de faly indrindra ny mpanjaka ka nasaina nakarina avy ao andavaky Daniel de nakarina avy tao andavaky Daniel ary tsy hitanisy naratra izy satria ninony andriamaniny nalefa tao andavaky ny liona Daniel fa tsy nikasika azy ny liona fantatrao ve ny antony tsy hoe ny liona no efa voky tsy hoe ny liona ny reraka tsy hoe ny liona ny tsy te anaiky fa nisy fanatrehan'andriamanitra niaraka tamin'ny Daniel tao nisy fanatrehan'andriamanitra niaraka tamin'ny Daniel tao nisy fotoana ozy ny voalazan'ny Daniel hoe andriamanitra naniraka ninona ozy izy anjeliny izy ka nanakombona ny vavany liona ny ray andro sadraka mesaka Abednego natsipy tao anaty lafaoro misy afo mirehatra tsy mahay izy telo lahy tsotra ny antony nisy inona tao anaty afo nisy ny fanatrehan'andriamanitra tao anaty afo nisy ny fanatrehan'andriamanitra tao anaty afo iny ray andro Jesosy sy mpianany namakivaky ranomasina namely ny tafio-drivotra namely ny orana ny fofofo ny cyclone iainy ampovoan'ny ranomasina tsy niontsina ny sambo kely voavonjy ny apôstôly satria tsotra ihany tao ny fanatrehan Jesosy tao ny fanatrehan'andriamanitra velona teny indray mandeha monja Jesosy manao hoe mangina mitsara de nangina ary nitsahatra ny tafio-drivotra ataovy halleluia mafy zany indray andro ianoy kely aloha azavady indray andro i Paul sy Silas de nidina tao aponja de noblokiana tamin'ny blokazo ny tongony sy ny tanany zany hoe tena natao faty maty mihitsy no naletika ny lalina de lalina naiza andeha tehana anao tsy maintsy misandratry ianao rehefa eo ny fanatrehan'andriamanitra
naletika lalina izy roa lahy fa saingy izao tany amin'ny toerana zay nandehatehana azy tany niaraka tamin'ny tany ny fanatrehan'Andriamanitra noho ny amin'ny 12 alina dia nanomboka nideran'Andriamanitra izy mirahalahy nanome voninahitra an'Andriamanitra nanomboka tonga ny ororo tany nisokatra ny varavarany tranomaizina tapaka daholo ny zavatra namatorana azy afaka soma tsara izy mirahalahy tao ambadika izay te ilaza aminao aralasaina bavy naiza ndetehana anao naiza ndetehana anao rehefa eo mifanatrehan'Andriamanitra tsy maintsy tafavoaka miaraka amin'ny voninahitra tsy maintsy tafavoaka miaraka amin'ny voninahitra izy ny afaka mihinao zany halleloja tsy maintsy tafavoaka miaraka amin'ny voninahitra miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ahoana hoe azafady ny zavatra ilainao raha lasa nandeha ny vadanao averiko ndray ty toroteniko tamin'ny sabotsy tamin'ny hery sabotsy heriny raha lasa nandeha ny vadanao ka navelany teo naretely mianaka avelao izy andeha miangavy anao aza mitady ny iverenany aloha amin'ity volana jolay ity aza mitady ny iverenany fa mba niangaviako anao tsy ny fahatongavany eo tokantrano no ilainy fa ny fahatongavany Jesosy eo tokantranonao no ilainy miangavy anao amin'ity volana juillet ty avelao izy aloha andeha am'izay alehany any fa niangaviako aminao izy mandeha tedavo Andriamanitra naizanaiza mba ho tonga amin'ny tokantranonao eo hiaraka aminao ao fa raha miaraka aminao tokantranonao ao ny Andriamanitra ao raha miaraka aminao tokantranonao ny Andriamanitra ao ny ala tao atokantrano tao ny vadinao navelany miaraka tamin'ny fahantrana tao ianao amin'ny fotoana iverenany misandratra miaraka amin'ny voninahitra sy ny fitahian'Andriamanitra ianao tsy ny vadinao no ilaina amin'ity volana ity fa ny fanatrehan'Andriamanitra inona hoe ny ilaina zavady ozy ianao hoe pastera ka nandrapito sy maraina reny tsisy hoaniny zany dia hodito tsisy hoaniny raha hiaraka aminao ny fanatrehan'Andriamanitra raha hiaraka aminao ny fanatrehan'Andriamanitra hiala eto anao reo avy eo eny an-dalana eny any dia izy fahagagana tsy ho takatry ny saina raha miresaka an'izany raha mino an'ity zavatra teneniko ty ianao raha mino ny zavatra lazaiko eto ianao raha mino ny Andriamanitra ivavahako ianao tsy miteny hoe amin'ny latsinainy ianao no hita fahagagana tsy teny hoe amin'ny larbi raha amin'ny larbi dia aiza ny ahitanao hanina zany lady latsinainy talata larbi fa hoy raha mino anao amin'ny fotoana anao voaka ny varavaran'io anao fahagagana tsy ho takatry ny saina anao fahagagana tsy ho takatry ny saina raha miaraka aminao ny fanatrehan'Andriamanitra za mino ny fahagagana ho anao raha lasaina bavy malala mino an'izany ve ianao fanatrehan'Andriamanitra no ilainao averiko fanatrehan'Andriamanitra no ilainao amen zay dia mila mahita fa misy zavatra miova amin'ny fiainanao ao anatin'ity volana juillet iray manontolo ity amen satsy amen zao ny tenin'ny Mosesy Jehova o naniraka na ianao ho any amin'ny tany Kanana nilaza tamin'ny zanak'Israely ianao ampiala ny zanak'Israely ao Egypta hitondra azy ho any amin'ny tany Kanana amin'ny fomba ahoana nefa zao ny tenin'ny Jehova taminy hiaraka aminareo ny tavako dikan'izay dia zao hiaraka aminao ny fanatrehako ary anome fitsaharanao anome inona ho ny azafady anome inona ho ny azafady manomboka eto amin'ny anaran'i Jesosy ny tenenako an'ity tsy hirotorototsony ny fiainanao raha lasana bavy ahita fitsaharana eo amin'ny fiainanao ianao hoy hoe ahita fitsaharana amin'ny fiainanao ianao nampanantena an'Andriamanitra azy dia fitsaharana inona hoe tsy nampanantena miliara azy Andriamanitra tsy nampanantena ny risity Andriamanitra hoy Andriamanitra anomenareo fitsarana hiaraka aminareo ny tavako
mba dinito koa ngery havana tsy mahagaga anao misy zavatra mahavariana ihany ny zavatra ataon'Andriamanitra. 10 taona ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta, 4 taona hoe tany amin'ny tany efitra 70 taona. Ambara amin'ny Baiboly fa tsy rovotra ny akanjony. Ahoana hoe zany hoe tsy mahavariana. Dinio nge zao lazako zao hoe ny ainga tany Egypta ianao 2 taona 2 taona 4 taona tany amin'ny désert hoe 70 taona nefa tsy rovotra. Ty zazy ty zao mety hery taona mahery na 2 taona latsaka. Io ny akanjo anaovana. 5 taona izy, io ny akanjo anaovana. 10 taona izy, io ny akanjo anaovana. 15 taona izy, io ny akanjo anaovana. 30 taona izy, mahavariana zany sa tsy mahavariana? 70 taona ozy voalaza Baiboly nefa maninona ny akanjony tsy rovotra. Za de milaza aminao ahita zavatra tsy mbola fahitanao ianao. Mahavariana ne zany riavane. Ny akanjo nanaovanao na ianao nanomboka 2 taona mitatra miaraka amin'ny vatanao eny am-pandehanana atsady tsy rovotra. Zany voalaza Baiboly 70 taona ozy izy nameloman'Andriamanitra azy tany amin'ny désert. Misy fotoana izy nangetaeta ozy Jehova ndana makeo amin'ny vatolampy kapohy ny vatolampy iboboka rano anareo izy. Halleluja. Rehefa eo ny fanan'Andriamanitra dia misy zavatra mitranga foana eo. Ahoana ny atao mba hatonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hiaraka aminao? Zany ny fanontaniana mipetraka. Ahoana ny atao atonga ny fanatrehan'Andriamanitra hiaraka amiko na iza misy ahy, na iza misy ahy. Rehefa eo fanatrehan'Andriamanitra ozy ny fitenenany olona hoe nasobakaka ary ozy izy mampiditra inony mampiditra drano-ketsa. Rehefa mety ny atao ozy izy dia nasobakaka ary mampiditra drano-ketsa. Fa rehefa eo fanatrehan'Andriamanitra tsy takatry ny sainany zavatra mitranga. Amen. Zavatra anankiray voalohany dia zao: aza manao zay mampalahelo an'Andriamanitra. Inona hoe niteboka ray voalohany? Hitanareo ny zavatra nitranga tamin'reto zanak'Israely reto, nanao zay nampalahelo an'Andriamanitra izy. Io ny zava-doza mampiala amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mpino. Io ny zava-doza mahatonga an'Andriamanitra miala amin'ny mpanompon'Andriamanitra iray, manao zay mampalahelo an'Andriamanitra. Ozy izy any amin'ny bokin'ny Efesianina, aza manao zay mampalahelo ny fanahy masina zay nanasiana tombo-kase ho anareo amin'ny andro fanavotana. Aza manao zay mampalahelo an'Andriamanitra. Tenenao zay ny eo anilanao. Aza manao zay mampalahelo an'Andriamanitra. Inona hoe mampiala ny fanatrehan'Andriamanitra? Manao zay inona ny olona hoe soraty eo anatin'ny cahier anao mihitsy zany. Mahatonga ny fanatrehan'Andriamanitra miala dia ny olona manao zay mampalahelo an'Andriamanitra. Ny zavatra tsy maintsy fatarinao, ny zavatra tsy maintsy ataonao isan'andro dia ny hoe inona ny ataoko mba hafaly an'Andriamanitra. Inona ny ataoko mba hafaly an'Andriamanitra. Raha vitanao zany dia tsisy atahorana ny fiainanao. Amen na sa tsy amen? Inona ny ataoko mba hafaly ny Andriamanitra? Misy zavatra jerenao, ny olona atao hoe mato tsara-panahy, mato tsara-panahy, mato tsara-panahy dia tsy variana amin'ny tanisa problème.
tsy variana mitaraina, tsy variana mandrotsaka ranomaso, fa ny olona maty tsara-panahy, ary eo ny alalana fa maty tsara-panahy izy, dia manomboka mahalala ny hoe inona ny mahafaly an'Andriamanitra ka tokony ho ataoko, ary inona ny mampalahelo an'Andriamanitra ka tsy tokony ho ataoko. Ny atao hoe olona maty tsara-panahy, satria maro ambivavaka tonga eto, maro aminareo ny tonga eto tsy mahalala an'izany. Telo taona ianao ny vavahana teto, mitomany foana isan'andro, mitomany foana, mitomany foana, mitomany foana, hitsahatra tsy ho ela ny ranomasonao ranabavy. Ianao efa vita batisa efa 4 taona, tsy fantatrao ny tokony ataonao, mangataka foana. Zao ny voalazan'i Jesosy ny ray andro, na dia mbola tsy mangataka ary nareo dia efa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo zany. Na dia mbola tsy mangataka ary ianao, hoy ny tenin'i Jesosy ny ray andro, ianareo na dia ratsy aza mahay manome zavatsoa ho an'ny zanakareo, maika va hafa ny rainareo zay any an-danitra. Misy aminareo va hoy Jesosy angatana ny zanany mofo no any mihazo vato, ary angatana ny zanany trondro any mihazo mena rano. Izy aminareo ray aman-drenireo, ray adala na reny adala tonga eto, no angatana ny zanany trondro dia mihazo biby lava, atsangany eo ny tanany, tsisy any mihazo zany. Satria na dia adala azy ianao, na dia adala ary paster eritiny, na dia maditra ohatriny ahoana ary aho, na dia olona manana ny lohako ary aho, tsy hanao an'izany amin'ny zanako aho. Angatahany mofo gasy dia vato ny meko azy, angatahany trondro mba ataovy trondro dada ny loka ny roany, biby lava vidiko azy. Mangataka mba bizo amiko izy, bizo dada totondro ny meko azy. Nareo na dia ratsy azy, mahay maninona hoy Jesosy, mahay manome zavatsoa zana. Itsika na dia ratsy azy, za na dia ratsy azy, mahay manome zavatsoa ny zanako, maika va fandrainareo zay any an-danitra. Ianao na dia mbola tsy mangataka azy, dia efa fantatr'Andriamanitra ny zavatra ilainao. Averiko indray mandeha, ianao na dia mbola tsy mangataka ary, dia efa fantatr'Andriamanitra ny zavatra ilainao. Amin'ny anaran'i Jesosy, ianao ampifilafilai ny olona amin'ny trano, maminano anao alohan'ny farantaona, mahavita trano anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ampijalian'ny olona amin'ny trano, raiso ampinono zany teniko zany, alohan'ny farantaona, mahavita trano anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny 2020 raikitra ny akitranga hijoro vavolombelona azakazaka eto, ary tsy amin'ny 2020 ihany, ianao zao tsy amin'ny farantaona hoy aho alohan'ny farantaona. Mety ho amin'ny herinandro zany, mety ho amin'ny 2 volana zany, mety 3 volana zany, fa amin'ny fotoana tonga zay miazaka za mijoro vavolombelona eto. Fa satria ianao na dia ratsy azy, mahay manome inona zavatsoa ny zanakao, maika va fandrainao zay any an-danitra. Hitan'Andriamanitra nge, ianao dakadakain'ny olona eo, mivarom-pananana foana ianao isaky ny andofa-trano, mivarotra armoara, mivarotra frizidera, alan'ny tompotrano baraka, mifindra etsy andavamamba, dia makainy anosy zato, miala eny anosy zato lasa ny ampita tafika. Zao ianao efa ny akaiky ny feno arivo, ny afaranao tonga ny tsoro mandidy, tsy malofa trano, tsy hitanao tsony zay tany ale. Mafy ange io fa za dia mampahery anao, ny rainao mahay manome zavatsoa an'izay mitady azy, fantatr'Andriamanitra ny zavatra ilainao. Amen sa tsy amen? Fa ny zavatra tokony atao, ahoana ny hafaly an'Andriamanitra. Ny olona maty tsara-panahy dia tsy variana mangataka, omeo an'izao Jesosy, omeo an'ity omeo asa, mijaly mitomany jery. Non, ny olona maty tsara-panahy tsy zany. Ny zavatra ataony isan'andro dia zao, inona ny ataoko hahafaly an'Andriamanitra, inona ny ataoko hahafaly an'Andriamanitra. Ohatra ny zanaka ao an-trano,
ny zanaka ao an-trano izy nefa niteraka atsangany hoe ny tanany zay efa niteraka ianao zao zavatra lazako zao ianao na manana amina miliara azy manana sprinter 5 manana trano etsero manana orinasa be da be eraky Madagasikara voaka miditra makany eraky zao tontolo zao ianao mitady vola ary manambola amina miliara raha mbola hitanao zaza ny zanakao mbola zaza kely vary ihany ny menao azy de goûter sa tsy zany satria mbola zaza izy zany sa tsy zany vary de goûter ary izy koa rehefa mitomany eo anatrehanao rehefa mitomany izy tsy miteny hoe tsy mbola nisin'izany hoe zaza 2 taona sy tapany na 3 taona dada omeo aly 4 vao vitinao io meo aly trano be rembo manariny tsy zany nono ihany ny tedaviny de vary de goûter satria mbola zaza ara-panahy mbola zaza de zay ihany koa nomenao azy fa rehefa manomboka maty zany zanakao manomboka manina hoe de lasa mpiara miasa aminao izy rehefa manomboka maty zany zanakao azonao atokisana izy manomboka maty zany zanakao de eo am'izay anao no miteny aminy itomobile raha io menany lahy etany lahy le trano reo menany lahy itsy menany ry zao rehefa manomboka maty jerenareo ry pino raha mbola zaza ara-panahy ianao raha mbola zaza ara-panahy ianao ary ny alalananao fa zaza ara-panahy de mitaraina lava mitomany lava mangatadava meo anty atapa meo anty atapa meo anty a de ozony tompo zay sahaza azy any mena azy zany no mahatonga atsika tsy mandray grolo mihitsy tsy mandray fitahinana grolo avy amin'ny tompo rehefa manomboka matotra ara-panahy ianao omen'Andriamanitra anao sahaza anao raha lasina mba malala ka ny olona rehefa miamatotra rehefa mialehibe de fatany tsara ny zavatra ataony amin'ny ray aman-dreniny manao zay mahafaly any dada ataoko zay mahafaly any dada ataoko zay tsy ampalahelo any dada ary rehefa hitan'ny ray aman-dreniny fa manao zay mahafaly azy ny zanany na zay tsy angatahany ary omeny azy ianonao tsara ry havana ny zavatra ataonao eo ny alalana fa olona matotra ianao manao zay mahafaly an'Andriamanitra maninona hoe azavady rehefa miresaka ianao na miteny tenina mikonty io ry havana rehefa miteny ianao na miresaka ny resaka voaka ny vavanao ve manao zay mampalahelo an'Andriamanitra sa manao zay mahafaly an'Andriamanitra ny resaka ataonao ve manao zay mahafaly an'Andriamanitra sa manao zay mampalahelo an'Andriamanitra nisy fotoana ny zanak'Israely monmonina foana mimonmonina foana tsy mahay makasitraka mihitsy tezitra Andriamanitra nandefasany biby lava naikitra azy monmonina foana tezitra Andriamanitra kapohan'Andriamanitra amin'ny aretiny le resaka ataony zareo io zany manao zay mampalahelo an'Andriamanitra zany ange izy io ry mpino malala isany zany mahatonga valim-bavaka coincé mihidy zany mahatonga fitahina mihidy tezitra Andriamanitra de miala izy de lasa ianao miady rery ary ianao raha vao miady rery tsy tafavoaka zany ianao tsy misy mifanatrehan'Andriamanitra tsy tafavoaka ianao dinio ny resaka ataonao isan'andro inona hoe ny diniana azavady ny are olona de ny arovako ny vavako misy olona manao zay mandrangitra ndraindray misy olona manao zay mampatezitra na any atokantrano na ato am-piangonana fa ny arovako ny vavako tsy hanao zay mampalahelo an'Andriamanitra zany angeny na tonga ny Davida ny teny ao amin'ny Salamo 120
asio fiambenana ozy izy ninony varavaran'ny molotro asio fiambenana ny varavaran'ny molotro hoy izy any amin'ny bokon'ny Jakoba raha misy olona milaza azo mivavaka kanefa tsy mafeny vavany na ny fivavahan'izany olona zany aza dia zava-pona raha misy olona tsy mafeny mivavany nefa milaza azo mivavaka dia zava-pona ny fivavahan'izany olona izany anisan'ny zavatra tsy maintsy jerenao alohan'ny atory inona ny resaka nataoko misy fotoana angatsika riavana jerenareo tsara mifadika any ianao 3 andro makena tendrombohitra ianao mivavaka eto ianao asabotsy tontolo andro mivavaka manomboka amin'ny 7 ianao eto mivavaka mandrapatonga ny amin'ny 4 mivoaka eo ianao amin'ny 4 amin'ny 4 sasany tonga any an-trano ianao miteniteny foana mivavanao vokatsy le vavanao miteniteny foana io manao zay mampalahelo an'Andriamanitra adiny 7 ianao teto 0 ny valiny 0 ny valiny tonga any an-trano ianao miteniteny foana miady amin'ny vadinao miteny ratsy mifosa olona ny sasany aza vao vita fotoam-bavaka eto dia mifosa olona ao anaty biso normal 0 ny valiny Andriamanitra eo anilanao falery Jesosy hoe ianao avy mivavaka falery ny tompo ianao avy mivavaka izy te hiaraka aminao any anaty biso nefa nyresaka ao resaka tsy manjary dia ozy ny tompo avelaka eo ianao lasa mandeha iny ianao dia miady rery ny ray jereo ny zavatra teneniny fa mampandositra ny fanatren'Andriamanitra ny resaka tao za tompoko pastera Hertiny ny any anisan'ny zavatra tena iembenako dia ny zavatra lazaiko satria fantatro fa Andriamanitra eo anilako foana ka amin'ny fotoana miteniteny foana manao zay mampalahelo an'Andriamanitra mandratra olona Jesosy tamin'izy tety ambonin'ny tany zao ny nambarany zao ny voalaza baiboly oka ny teninareo izy izy ho mamy sira mandrakariva ho mamy inona hony ho mamy sira mandrakariva ny dikan'izay dia zao aoka ny fiteninao tsy handratra olona tsy handratra olona indrindraindrindra mipiara mivavaka aminao mpanompon'Andriamanitra zava-doza nge raha latsaina vavy zany hoe misy pino maratra no ny teninao no ny zavatra ny teneninao misy mpivavaka zanak'Andriamanitra na lahelo no ny zavatra lazainao mitandrema raha latsaina vavy tsy vitany hoe io olona io malahelo fa Andriamanitra mihitsy ny miala aminao Andriamanitra miala aminao ny vavatsika dia natao hiderana an'Andriamanitra ataovy amen zany amen satsy amen mila matotra ianao za miangavy anao ome voninahitra ny Andriamanitra ivavahanao manomboka androany na eto amin'ity fiangonana ity azy ahoana hoe raha mahita olona sitrany ianao eto mahita olona tahin'Andriamanitra mahita olona voaroka devoly Andriamanitra rery omena voninahitra aza mame voninahitra amin'ny pastera Hertiny fa tsy pastera Hertiny manasitrany olona eto aza mame voninahitra ana pastera eto tsy pastera Hertiny no nitahanao raha misy zavatra tokony iloka ny vavanao izay mahafaly an'Andriamanitra dia fiderana an'Andriamanitra irery any miangavy anao raha hita taraman'olona ianao ny zavatra hitanao eto aza sina pastera Hertiny alao Andriamanitra rery any nomenao voninahitra zay re olona tia hitany hoe manomboka eto ianao ho mato sara-panahy amin'izay nao tsisy tokony olona ho deraderainao zany akoatra an'Andriamanitra amen mahatonga anao salama tsara io fofinaina avy any an-danitra io men'Andriamanitra ivavahanao io ka iza ny tokony ho derainao misimisy kokoa
ny olona manome 100 million anao hitsabonao tena sa lay Andriamanitra manome rivotra iainanao isanandro. Tsy misy olona tokony ireharehanao akoatran'Andriamanitra. Hoy ny voalaza ny Baiboly, raha misy rehare aoka Jehova no reharehany. Ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Anjana zava-maneno. Natsoko entinareo raha lasina bavy a. Tsotra ihany ny antony atsoko anareo. Matoy ianao tonga eto. Hitady ny tompo ianao zay. Amen. Hitady ny tompo ny alehanao eto. Maniry vavaka anao manokana androany. Samy iny fao anatin'ny vavaka zay ataoko. Hokasihan'Andriamanitra ny fiainanao. Tsotra ihany a. Tsotra ihany ny resaka. Izay raha ny taonanao ho avy eto dia tsy ny taonanao ho an'olo tena ho an'ny fiangonana, tsy ny taonanao ho an'olo tena ho anam-panompon'Andriamanitra, fa izay raha ny antsoanao ho avy eto dia hitaonanao an'olo tena ho an'i Jesosy irery ihany. Ny anton'ity toerana ity dia tsotra ihany. Natao hiaonana amin'Andriamanitra. Ny antom-pisian'ity toerana ity dia natao hiaonana amin'Andriamanitra, hiaonana amin'Andriamanitra. Mika aminareo ireo a, efa tena ao anatina fahaverezan-kevitra tanteraka. Nampiasainao ny vola tsy nandeha intsony, tsy niasa intsony. Nampiasainao ny fahaizana, ny fahalalana olona tsisy ninina nandeha amin'izay lohan'ny intsony. Fa nasain'Andriamanitra ho tonga eto ianao fa te hanapirofo aminao izy. Fa zay tsy vitan'ny vola sy ny harena, tsy vitan'ny hery maha-olombelona, dia misy Andriamanitra velona afaka hanova izany. Zavatra raha ihany ny teneniko anareo a, manolora tena ho an'Andriamanitra. Aza miavinavina, esory ny avinavina fa tsy malasa lavitra. Atolory ny tena ho an'ny tompo, atolory ny fiainanao. Ary araka ny toro-teny teo, manomboka no zay mahafaly an'Andriamanitra. Tadidio, paster Ertina na ny toro-teny taminao teo ary androany, tsy afaka hanara-maso ny fiainanao any an-trano. Fa Andriamanitra kosa dia mahita ny zavatra iainanao any amin'ny afiny, mahita ny zavatra iainanao any an-tokantrano. Ka raha eto ianao manandra-tanana, mihirahira, nefa ianao any ambadika any manao zay mampalahelo an'Andriamanitra, tsisy vokan'izany. Za dia mampirisika anareo tohizo ny fanoloran-tena. Ao ambadika izao fanoloran-tena anareo zao dia hihetsika Andriamanitra. Ijoro vavolombelona tsy hoe laheto ianao. Maro aminareo ireo zao dia zao no akasika ny herin'Andriamanitra, ho kasihan'Andriamanitra amin'ny heriny. Amen. Mangataka an'ireo zay marary rehetra hitsangana eny amin'ny toerana misy azy. Zay marary ninina retina misy anao, fa hivavaka ho anareo aho na inona retinao. Zao a miteny an'ity teniko tia. Ny alalana fa niaraka tamintsika teto ny tompo androany, iveriny eto ianao amin'ny herin'ny androany, dia tsy miaraka amin'ny ho aretinao io tsony ianao amin'ny herin'ny androany. Raha lasena bavy a, miteny an'ity teniko tia amin'ny anaran'i Jesosy a, ary ianao defia amin'ny aretinao a. Aza miveriny eto tsony amin'ny herin'ny androany raha tsy miovy io aretinao io. Ahoana hoe
tsika tsy natao andany fotoana eto zany raha lasanabavy ah tsy natao andany fotoana eto zany tsika zay mila manao défi fa misy zavatra mitsanga eto androany amin'ny anara-maherin'ny Jesosy aza miverina eto tsony raha marary anao ka tonga ny amin'ny herin'ny androany tsisy ninina miova za efa niteny tamin'Andriamanitra fa mila misy zavatra mila mitsanga eto amin'ity fiangonana ity. Amen. Ianao zao ianao tsy natsona ho tonga eto ho fitapitahana eto tonga eto ianao nefa tsy matsapa ninina fa zay mila mahita anao nitsangana le lehilahy teo le ray aman-dreny teo nijoro vavolombelona vavahana teto ny ray andro izy sitrana tsy miverina tsony ny aretina ataovy aleloia zany maninona ianao no anatin'ny herinandro ny tsy ho sitrana za miteny fa raha tena mangetaheta ianao ahoana hoe anaraka voalaza amin'ny baiboly teo anao zay mafaly an'Andriamanitra fa tsy mampalahelo an'Andriamanitra manjavy ny ho aretina io ary tsy mahazo mitona ny intsony ianao matotsy tanteraka zay teniko zay dia tsy any amin'Andriamanitra ny olana fa ao aminao. Mila manapa-kevitra ianao tena hivavaka averiko mila manapa-kevitra tena hivavaka fa ty tena tsindriko ty teniko ty rehefa tsy hivavaka aza miverina eto tsony manjary sady lany fotoana ny lany andro manala baraka an'Andriamanitra tsika mila manao défi mila misisika ianao mitady an'Andriamanitra maninona ny olona ijery Paola ka glady tamin'ny 26 juin mifanisika misy maty tao Amamasina maninona ianao hitady an'Andriamanitra no tsy manana etaeta tahaka ny sisiany reny olo reny ny tokony sisianao hitady an'Andriamanitra raha latsena vavy fa raha tena manam-pitiavana an'Andriamanitra ianao ka anaraka amin'ny voalazan'ny baiboly tsy maintsy afaka ianao. Amen. Izy izy ny vonina ho afaka atsangany ny tanany na ho anareo marary ampitiny ny tanana na ho anareo eto anoloana hivavaka ho anareo ho anareo eny ampitoerana hivavaka ho anareo agatahako hitsangana daholo nareo rehetrarehetra hitsangana miara mitsangana daholo hivavaka ho anareo eto anoloana reto ny fahatongavanao voalohany eto androany atsapanao zavatra eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy atsapanao zavatra eo amin'ny fiainanao ny fahatongavanao voalohany eto arao zao vavaka izao Jesosy eo matoky anao manaiky anao androandro hoy ny teninao maneke an'Andriamanitra maneke an'Andriamanitra ary manoherany devoly dia andositra anareo izy androany dia manaiky anao ary hitanao zany Jesosy tena hitanao anatin'ny foko zany fa manaiky anao androany tompo anohatra an'ireo devoly reo zay nampahory fantatro Jesosy fa raha ny heriko tsy maharesy an'ireo fa za kosa efa manaiky anao mifanatrenao miaraka amiko noho zany ireo devoly reo dia tsy maintsy resy tsy mahazo mampijaly ahy toheriko ianao Satana toheriko ianao miala amiko ianao ireo fanaratsy ozona famosavina manohatra anareo ahy miala any Jesosy ahy misy mifanatren'Andriamanitra sao de sao miala ianao ry Satana miala ianao miala
roaka anao hiala roaka anao iala eo amin'ny fiainako eo amin'ny fiainako eo amin'ny tokantranoko eo amin'ny tokantrano eo amin'ny fahasalamako eo amin'ny fahasalamako zao de zao zao de zao tsy maintsy sitanahy tsy maintsy sitrana zao de zao zao de zao tsy maintsy afaka tsy maintsy afaka tsy azony devoly ampahoriana ntsony de volam-pahoriana ntsony miala anao ry satana miala anao satana miala anao miala anao miala amin'ny tokantranoko miala amin'ny tokantrano miala eo amin'ny fiainako miala eo amin'ny fiainako miala miala ny anaran jesosy amin'ny anaran'i Jesosy miala anao miala anao zao de zao zao de zao tsy maintsy afaka tsy maintsy afaka amin'ny anaran jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy sitanahy tsy maintsy sitrana tsy maintsy matsiaro maivanahy tsy maintsy matsiaro tsy maintsy maivamaivanahy tsy maintsy maivamaivana voaka eto androany voaka eto androany tsy miaraka amin'ny aretina tsy intsony miaraka amin'ny aretina tsy intsony miaraka amin'ny devoly tsy intsony miaraka amin'ny devoly intsony afaka amin'ny anaran jesosy afaka amin'ny anaran'i Jesosy amen amen